dia miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fanahy masina ne anapakaoam-pontsika indray andraisantsika hafatra amin'izao alahady voalohany amin'ny volana Aogositra izao. Ny lohahevitra izay ibanjinantsika ny Jesosy Kristy moa arak'izay efa nambarantsika teo manao hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino ary isaorana an'Andriamanitra isaorana antsika fiangonana mifanandrify amin'izany lohahevitra ibanjinana azy sy hanompoana azy izany tokoa ny asany asantsika mpino kristianina any edena vaovao tsy ombesy isika eto amin'ny FJKM Atsimo Mahamasina izay tsaroana manokana amin'ity androany ity. Ny Matio 4:20 andininy 5:70 hatramin'ny 1:50 ary no ankatsika afatra amin'izao androany izao ary irarina mba hoeo anatrehantsika izany. Raha vakina maimaika izy io dia hafahafa ohatrany hoe misy olona anankiray karazan'olona mahatoky sy manan-tsaina dia ambary eo hoe ohatran'izao ny zavatra nataony dia izao ny valinasa azony. Dia misy karazan'olona anankiray indray ato ambany izao indray ny toetrany sy ny fiainany dia izao ny asa vitany zavatra nataony dia ohatr'izay mifanaraka amin'izay koa ny valinasany. Dia ohatrany hoe olona roa samy hafa zany hoe iza moa ilay mpanompo manan-tsaina sady mahatoky dia eo ambany indray hoe raha tsy fanahy izany mpanompo izany. Fa ny tena marina ry havana dia izao foto-kevitra izao no tiany Jesosy Kristy avoitra amin'io, avohitra amin'io. Ny olona anankiray dia arakaraky ny toetra ao anatiny, arakaraky ny toetrany, ny fomba fiainany, ny asa ataony, ny fomba fiasany dia ohatr'izay koa ny valinasa azony. Ny olona anankiray arakaraky ny toetrany, ny toetra ao anatiny, no fomba fiasany, ny asany dia ny zava-bitany ary mifanaraka amin'izay koa ny zavatra valinasa azony. Dia toetra roa samy hafa mifanipaka zany io. Fa karazana hipoteza eo amin'ny olona anankiray dia asehon'i Jesosy voalohany hoe raha ohatra ny olona anankiray ka mahatoky manan-tsaina dia reto hitantsika eo amin'ny andininy 5:70 hatramin'ny 7:70 eo. Fa raha ohatra kosa ny olona anankiray io ihany tsy mahatoky indray izy fa ny toetrany na ny fiainany indray ratsy fanahy, izay moa zany nilazan'ny soratra masina azy eto, dia ohatran'izao koa ny zavatra ataony sy ny fomba fiasany ary ny zavatra vitany. Zavatra anankiroa tena mifanipaka ary mifanalavitra mihitsy. Olona ray ihany io fa arakaraky ny toetrany, arakaraky ny fiainany, arakaraky izy ao anatiny. Dia ny lohahevitry ny toritentsika zany androany raha tarafina amin'izao soratra masina izao dia ny hoe ny fomba fiasan'ny mpino mahatoky, ny fomba fiasan'ny mpino mahatoky. Jesosy moa zany efa fomba n'io rehefa manao fampianarana izy dia asiany zavatra anankiroa mifanohatra eo dia anjaranao ny mahita hoe le ato ny metimety kokoa sa le ato. Ohatran'izay le hoe ny trano ahorona eo ambony vatolampy dia ny trano ahorona eo ambony fasika. Virjiny 5 adala, virjiny efa fomba ny Jesosy io. Fa ny tena marina hevitra anankiray ny tiany avoaka ao anatiny io hoe izay no mibaiko ny fomba fiasan'ny olona anankiray. Ny fomba fiasan'ny mpino mahatoky ry havana voalohany indrindra dia manatanteraka mamita atsakany sy andavany izay andraikitra nankinina aminy. Manatanteraka mamita atsakany sy andavany izay andraikitra nankinina aminy. Lay andraikitra nankinina amin'ilay mpanompo eto dia ny ifeny mpanompo namany hanome azy hanina amin'ny fotoanany. Zavatra tokana ihany zany napetraka taminy izay, fa arakaraky ny toetra ao anatiny nahatonga azy hoe ratsy fanahy izy dia inona no nataony? Nikapoka an'ilay mpanompo namany dia lasa nandeha nisotro toaka tamin'ny mpimamy. Fa raha mahatoky kosa izy dia inona ny zavatra nataony? Ho hitan'ny tompony izy eo am-panatanterahana an'izany. Midika izany hoe tena nataony atsakany sy andavany ilay zavatra nankinina aminy. Dia ambary eo amin'ny 2:70 eo moa no hoe ho sambatra izany mpanompo izany
raha avy ny tompony ka mahita azy manatanteraka an'izany. Ary nara-baky teny zany ny zavatra ambarany sitrapon'Andriamanitra eto. Arak'izany ry havana dia izay ny fomba fiasan'ny olona mahatoky. Ny olona mahatoky rehefa miasa dia mamita antsakany sy andavany. Fa tsy ohatra ny ty anankiray ratsy fanahy eo ambany eo ty, inona ny zavatra nataony? Fa mihitsy nikapoka an'ilay olona nasaina ny feheziny, nikapohany. Tsy nanome hanina izy, fa lasa izy nandeha niara-ny hinana, lasa nandeha niara-ny sotro tamin'ny mpimamo. Io toetra mahatoky io zany dia azontsika tarafina amin'izany fomba fiasa zany no hoe mahavita atsakany sy andavany amin'ny zay andraikitra nakinina aminy. Fa raha ratsy toetra kosa dia normal ihany ane le izy ara-dalàna, satria tsy izay zavatra tokony nataony nasaina nataony nakinina aminy nataony kisary zany efa hoe ratsy fanahy. Noho izany ry havana dia ho antsika kristianina, ho antsika fiangonana, modely iray ho antsika izao fanoharana izao no hoe ny olona mahatoky rehefa miasa dia manao atsakany sy andavany. Zavatra mety hitranga mantsy dia misy karazana anankiroa. Ny iray zany zao ty efa asehon'ny soratra masina eto ty ny hoe zavatra hafa mihitsy no nataon'ilay olona. Rehefa tsy mahatoky izy dia zavatra hafa mihitsy no ataony. Zava-doza raha moa zany indrindraindrindra eto. Na zany zay na tonga dia zavatra hafa mihitsy no nataonao. Asaina miasa ohatra zany hoe any amin'ny dekônina ianao dia tsy asan'ny dekônina no natao fa hafa mihitsy no nampiasan'ny saina. Mpiandry dia zavatra hafa mihitsy no ao anatin'ny saina sy ny fony, fa tsy ilay nakinina taminy. Fa ny anankiray koa dia ny hoe mety nanao ihany izy. Raha amin'ny fiainantsika fiangonana ankehitriny zany manao ihany, fa amin'ilay fomba fitenitsika azy rehefa verina indroa le teny dia tsy tena izy zay. Atao ahoana fa mivavaka na mivavabavaka. Anao trano fiangonana hoantsika na tsy ombe, ataotao eo aloha fa tsy ho vita eo ihany ve? Fa eto zany ry havana izay andraikitra nankinina dia antsakany sy andavany. Ny fomba fiasan'ny olona mahatoky dia olona miasa antsakany sy andavany. Ny fomba fiasan'ny fiangonana, ny kristianina mahatoky dia fiangonana sy kristianina miasa atsakany sy andavany. Modely ho antsika Jesosy Kristy tamin'ny zavatra nataony fa tena vitany atsakany sy andavany. Enjana ny aretan'i Jesosy izay zavatra rehetra izay hitantsika tsara ao anaty soratra masina ny tantarany. Fa vitany atsakany sy andavany izany na inona na inona. Andeha koa ary isika kristianina hitaratra ary hianatra. Ozy moa ny fitenainandroa hoe hitsikombe. Rehefa hoe angalatahaka dia ntsikombeo tika ny toy. Andao isika hianatra hapiatra mitovy amin'izay mahampanompo mahatoky amin'ilay karazana toetra voalohany izay. Vita hatanteraka atsakany sy andavany izay zavatra nakinina amintsika. Tsy manao tao kely eo hoe atao kely eo aloha fa tsy hita izay tena marina, fa tena hamita sy hatanteraka. Ary tsy hanao zavatra hafa fa tena mifanandrify amin'izay andraikitra nakinina amintsika. Izany no fomba fiasan'ny mpino mahatoky. Izany no fomba fiasan'ny fiangonana mahatoky, mamita sy manatanteraka atsakany sy andavany. Ka tsy manao zavatra hafa ivelan'izay tokony ho nataony, na ihany koa tsy mahavita, tsy mahatanteraka fa ny ampahapahany ihany. Zay ry havana no hafatra voalohany. Fa ny faharoa dia izao. Rehefa tarafina sy vakiana tsara koa ity soratra masina ity dia manambara amintsika fa ny fomba fiasan'ny mpino mahatoky, ny fomba fiasan'ny mpino mahatoky dia miasa ara-potoana. Miasa ara-potoana. Anankiroa farafahakely no mamoaka an'izany eto. Voalohany aloha le olona nampiandreketina azy, le mpanompo dia ambara mazava tsara eo amin'ilay andininy 5:7 hoe mba hanome azy hanina araka ny fotoana. Dikan'izany zany tsy azo atao tara sakafo le mpanompo namany. Nampalahelo moa zany ny zavatra nataony, lasa izy nihinana tany ivelany fa tsy namahana an'le nampiandreketina azy, ary indrindra variana tany. Fa ny faharoa, zay zany ny voalohany, mila ara-potoana ny sakafo mba hanome azy hanina
araka ny fotoana. Tsy azo atao tara ny sakafo ny mpanompo namany. Zay ny nampendreketina azy. Fa ny faharoa, raha jerentsika ny vetsivetsipony eo amin'ny 9:20. Rehefa ratsy fanahy indray manko zany n'olona dia ohatr'izao ny fotom-pisainany. 9:20. Fa raha manao anankapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe maharitra ela ny tompoko. Rehefa izay manao iny ve tsy mbola ela be vao miveriny? Aninona izay? Angatakandro izay. Raso aloha fa mbola ela iny, tsy maninona io. Mbola tara. Ohatran'izay moa le fiavian'i Jesosy Kristy andrasana, tsy hay hoe ahoana ihany. Sao dia mbola ela. Tsy hay na ho rapitso raha afaka pitso satria ity soratra masiny ity aza dinoitsika fa ny ao aloha ao dia fampiomanana ny mpianatra ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy indray. Fa eto koa zany dia izao no hoe ny kristianina eo am-piandrasana an'izany fiverenan'i Jesosy zany dia mila miasa ara-potoana fa tsy mangatrakandro ka mieritreritra hoe mbola ho ela Jesosy vao hiverina. Vazivazin'le pastera namanay, pasteratsika ao Antsangany moa hoe nareo moa zany ny pastera voalohany ao nanontanianay izy, nareo moa zany ny pastera voalohany ao Antsangany. Dia izy hoe ie fa mety ho sady voalohany no ho farany raha toka ho avy ny tompo. Izy zany tsy mangatakandro hoe sy mety mbola hanana deuxième poste zahay, quatrième poste fa efa miomana izy hoe raha eto dia izay. Miasa ara-potoana. Miasa ara-potoana araka ny tokony ho izy. Ka tsy angatakandro ny hoe mbola ho ela, mbola tsy maika fa mbola ho ela ny tompo fa ho avy. Eto zany ry havana tsy vitan'izay hoe nanao tao ambadiky lahy izy variana ny hinana sy ny sotro tamin'ireo mpimamo zany tao ambadiky iny dia satria izy mpanompo tia mangataka andro hoe aoka ihany aloha. Io moa zany indraindray rehefa isika no miresaka azy eny amin'ny fiarahamonina dia hoe aleo tara toy izay tsy misy. Amin'ny asan'ny fanompona an'Andriamanitra nefa amin'ny andraikitra izay ankinina amintsika dia marika fa mpanompo mahatoky, mpino kristianina mahatoky amin'ny asa isika rehefa miasa ara-potoana. Tena fomba fiasan'ny olona ara-potoana, ny fomba fiasan'ny olona mahatoky ny miasa ara-potoana, tsy mangatakandro, tsy manjeny andro lava ka amafisiny ity soratra masina ity izany. Ny mpanao régime sy ny mpanao sport ny tena voafitakio. Aleo fa rapitso aho manomboka amin'izay. Amin'ny herinandro fa androany aloha tena mbola misy ohatr'izao. Dia ny hafaran'le izy hoe afaka manao foana nge mbola tsy tara. Dia mihemitra antitra ihany tsy mahavita sport tsony. Dia ohatran'izany mihitsy ity soratra masiny ity. Rehefa izay izy manko dia mazava amintsika tsara hoe ohatran'izany izy io. Afaka izay ny hafaran'le izy. Zavatra tokony natomboka ao androany na nataonao rapitso misy hamburger mandalo dia lasa ihany aloha oka aloha. Dia ohatran'izany ry havana dia ny hafaran'le ezaka tianao ho natao saika neverina hoe tena hanao sport aho fanatanjahantena ary tena hanao régime aho noho ny antony ara-pahasalamana. Hitatsika tsara fa amin'ny lafiny ara-pahasalamana zao dia be dia be no voavahany zany zavatra zany. Be dia be no voavahan'ny aretina, voavahan'ny fanatanjahantena sy ny régime mifady an'le hanina mavesatra sy matavy sy ny sisa. Fa olombelona nofa mandray aleo amin'ny herinandro mihitsy tena hanomboka amin'ny volana ambony io tena dia ny hafarany ao fa mbola afaka manao foana na dia amin'ny 2027 azy. Raha havana malala rehetra ao amin'ny tompo anankiray ao anatin'ny fomba fiasan'ny mpino mahatoky ny miasa ara-potoana. Ry fiangonana tena zava-dehibe raha fezina zany torotenitsika zany dia izao. Jerentsika tsara ireo Virginy 5 adala eo ambany eo ambany kely io manko le izy 520. Tonga teo ihany ane le Virginy 5 adala fa naninona fotsiny tara fotoana. Teo izy aloha dia nisy zavatra olana kely dia nandena ma-problème rehefa tonga teo tara efa tafiditra tsy fantatra ianareo hoy ny tompo. Dikan'izany zava-dehibe amin'ny maha-kristianina maha-pino antsika maha-fiangonana antsika ny asa ara-potoana, tsy mangatakandro, tsy varim-barina ka na inona antony
dia asa ara-potoana mariky ny fomba fiasa ny olona mahatoky, fomba fiasan'ny kristianina ny fiangonana mahatoky izany. Tonga teo ihany izy fa saingitara zany hoe diso ara-potoana, olana ara-potoana tsy nahatafiditra azy ireo. Ny mahagaga azy io ry havana sady manahirana indraindray dia izao, rehefa ny anatin'ny sehatry ny asa izy dia avita ihany. Reto reto ilaina amin'ity herinandro ity, takiny lehibenao zany hoe mila nyty tatitra ity aho dia mila ndreto hatramin'ny zomariva, tena vita. Fa rehefa ty ampiangonana aloha fa atao ihany fa angataka fotoana amin'ny Jesoa, dia ozy izahay anandro ihany asara tika ny Jesoa ka ifotoagna itika ro tokony handamagna ity fotoantikany lasa hasaran'i Jesoa, manana ny fotoana ny tompo ohatrany somary misy anina kely zay. Tena marina Jesoa ny tompo mahalala ny fotoanany, fa misy zavatra misy andraikitra tsy tokony angatahana andro fa tonga dia ampiarina eo na eo, tsy tokony isian'ny excuse zany na fanazavana samihafa, fa tokony ho eo na eo ka tsy ho asarantsika an'Andriamanitra, asara nagnahary ny zavatra tsy vitantsika, tsy nataontsika ara-potoana. Rahavana raha feheziny zany toriteny zany dia izao no hoe toetra anankiray sarobidy loatra ary sarotra dia sarotra ny mahita azy, izany atao hoe mahatoky, tsy miova, azo antoka, tsy mivadika izany. Fa tena sambatra ianao rehefa mahita na mifanena miara-miasa amin'olona mahatoky, tena fahasambarana, tena fifaliana no miara-miasa amin'ny olona mahatoky ny mpino kristianina. Sarotra nefa ny tena mahita ny olona io koa, ary mino anefa ry havana fa tena misy io, ary ny tena marina inona fa be dia be aty ampiangonana. Maro ny olona aty ampiangonana ny mahatoky, ny kristianina dia kristianina mahatoky amin'ny asany, ka inona fa isika no loha laharana amin'izany hoe mpino mahatoky amin'ny asany izany. Ka ny fomba fiasantsika raha izany dia azo tarafina amin'izany no hoe mamita atsakany sy andavany, fa tsy manao zavatra hafa ivelany izay nampiandreketina na tsy mahavita fa manao apahapahany, ary miasa ara-potoana fa tsy be fangatahan'andro na manjeny andro lava amin'ny asa fanompoana izay nampiandreketin'ny tompo atsika. Misy fanoharana izay moa, fanoharany Kamla hoe nandeha teo amin'ny tany be anankiray izy dia zarainy le izy, zarainy parcelle anankiroa, ty ataoko rapitso dia ty ataoko rafakapitso, fa androany aloha mody mangataka andro, mangataka fotoana hatrany ao anatin'izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tsy fomba fiasantsika izany, fa isika mampino kristianina mahatoky amin'ny asa atsika, amin'ny mahafiangonana mahatoky atsika amin'ny asa, dia izay no zavatra andrasana amintsika. Misy asa miandry atsika any, za zao tena efa todina mafy mihitsy io tonga ty ifampiresaka, ifampidinika, ifanatrika amintsika ohatran'izao na amin'ny asa lehibe goavana izay nakin'ny tompo amintsika ao Atsiombe. Tena efa azo lazaina mandeha tsara izy ao, tena mandeha tsara satria sekoly matanjaka ny ao, efa lehibe, tena mitsedra fahasairanana zany tsika zao amin'ny lafiny zavatra maro ao amin'ny sekoly. Tsy hoe olana noninona fa vokatry le hoe voafetra ny fahefantsika, nefa le ao tsy ahoana moa ny filaza azy, ny tolotra sy ny tinady. Isika manao tolotra zany ao zao ny FJKM tsy maharaka ny tinady ao Atsiombe. Misy ray aman-dreny ao tena migogogo mitohany mandohalika eo anatrehanay, raiso pastera ty zanakay ty, mba raiso madama, fa voafetra ny toerana satria voafetra ny infrastructure atsika. Dia mampalahelo, inona nataon'ilay mpampianatra niarany tomany amin'ilay ray aman-dreny teo satria tsisy ninina azo atao. Ry havana, andeha isika raha mitodika manokana any amin'ny farany atsimo any zany isika, dia izay ny asa nakin'ny tompo amintsika, ny andraikitra nakin'ny tompo. Andeha hovitaitsika atsakany sy andavany. Ampanetretena no ilazana amintsika no hoe raha ny marina dia ny oatra noho ny zavatra tokony natao mihitsy natao teo, satria raha nanao tale atao tena azo atao ny hoe aleo ranga mba miandro ny fohy be mba miandry any Atsimamasina anendry mpanampy ahany, anampy ahany, fa dia niezaka dia natao dia tena
atsakany sy andavany ndray aman-dreny zany mbola hoe ohatran'izao sy ohatran'izao fa ny vitainy taty zany ny avarany teo firy volana zay ny sara toerana zay mianakavy zany ny sara toerana satria nisy fandaminana samihafa fa noho ny amin'ny hoe asan'ny tompo io nakinina ny FJKM ohatrany tsy nahita afa-tsy pastera Saondra tao dia tena miodina dia atsy amin'ny fiangonana miodina dia atao amin'ny sekoly dia eo jambena tao anatin'izay rehetrarehetra izay satria tsy maintsy novitaina tsakany sy andavany ina ny antony tena manantena sy miandrandra zavatra amintsika FJKM ny sekolitsika FJKM ny tanànany tsy ombe ray manontolo dia izaho zany tsy afaka hiala amin'ilay izy mihitsy ny hoe anga moa zareriny FJKM ty no zareriny anao an'io mbola eo président synodaly mbola eo pastera Tina Tsimmamasina mbola eo ny fiangonana ray manontolo tsia fa fitaratra anankiray zany no hoe mila mamita sy mahatateraka tsakany sy andavany isika mety tsisy nahitany zay nataoko tany na nentina tsy nety amin'ny fanetretena ho iaho ihany sady anaovana tatitra amintsika ny zavatra misy ihany mety tsisy nahita na nentina tsy nety kanefa ny zavatra mitranga dia izao no hoe mbola ho hita foana zay any amin'ny vokatra nanao ahoana isy olona andimby eo rehefa avy eo dia ireo ihany dia afatra kay le pastera Saondra kay ohatran'izao kay zavatra dia ohatran'izany zany izy ny fomba fiasantsika fiangonana amin'ny mahampanompo mahatoky atsika dia izay atsakany sy andavany ary ao anatin'izay koa ara-potoana tena te handresy lahatra mafy zany zao io hoe ny sekoly zany efa resahana amintsika zany fa ny fiangonana koa fiangonana jabajaba ny ina moa aorintsika ao tena bevata izay nakinina amintsika dia te handresy lahatra mafy hoe andao totosaitsika le izy ry havana andao ataotsika tsakany sy andavany ary andao ataotsika ara-potoana mba tsy eritrerisika hoe amin'ny 2004 zao ny mandaha manaraka so dia mba efa ohatran'izay ihany koa ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo amin'izao afatry ny tompo atsika izao dia izay no ampitany amintsika raha feheziny zany ny Efesianina 5:5 dia mampirisika i Paoly apôstôly tamin'ireo kristianina ny hoe araraoty ny andro azo anaovantsoa fa mandalo zao fiainana izao handeha isika nararoatra ny fotoana izay omeny tompo atsika androany ka tsy angatakandro ary indrindra andeha isika hamita atsakany sy andavany mba tsy ho hita hoe olona ray ihany ny tena demoko amin'ny asa iny na ny fiangonana ihany na ny birao-piangonana ihany fa isika fiangonana manontolo isika kristianina manontolo no iantefany zany afatr'Andriamanitra izany dia ho azy rery ihany ny voninahitra fa ho amintsika kosa ny fanahy masina itaona sy andresy lahatra atsika hahatsapa izay andraikitra nakinina amintsika amen